Iresaka kosa isika ny lafiny ara-politika mahakasika ny fifidianana sy ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Enim-bolana mialohan'ny fifidianana izay iverina ho tanterahana ny fahavalon'ny volana Mey 2024 izao moa dia mbola tsy mitovy hevitra ny mpanao politika raha efa miomana ao anatin'izay fifidianana izay tokoa ny antoko sasany. Misy kosa ny hevitra fa mbola tsy feno ny fepetra tontonsaina an'izay fifidianana izay. Anisan'izany moa ny antoko Mavana ity antoko ity izay mitaky ny isin'ny tetezamita tsy mitanila. Tsy tokony isy fifidianana afaka tanterahana raha tsy mipetraka amin'ny fahatoniana sy ny filaminana eto amin'ny firenena, indrindra ny any Atsimo-nosy, araka ny hevitry ny antoko Mavana, Raharimalala Raharimalala Louisette. Nandritra ny tafatampanao gazety izay tanterahana androany tetsy amin'ny hôtel Colbert. Notsipian'ity mpanao politika ity ihany koa fa tokony tetezamita tsy mitamila no hipetraka sy hanomana amin'ny fifidianana. Olona tsy milamina ve no anaovanao karakaranao fifidianana? Na ny olona ifidy zany ara tsy manana motivation amin'izany ny olona any atsimo, olona traumatisé nge hitanao any amin'izao fotoana izao satria ny zavatra misy any dia gadrainao ny olona, ampitahorinao ny olona, doranao ny fananany, ny hanina hoaniny ara zao manahirana azy, ny omby ny alainao apetraka ho any amin'ny toerana anankiray nefa ny efa milamina ny taratasy ny leana raha ny fanazavana azona eo dia inona moa ny fifidianana apetraka ao tsy prioritaire ho an'ilay olona mihitsy zany. Izay ny anaovako hoe ny olona any faritra atsimo tsy dia tena mahatsiaro tena hoe misy fitondram-panjakana eto Madagasikara ary tsy tokony tetezamita amin'izao fotoana izao ary indrindra tetezamita misy any Andro Rajoelina tena lazaiko mihitsy tsy tokony hisy fa tokony neutralité zany ny fitondrana ny raharaham-pirenena raha fitondram-panjakana avy eo tsika vao miatrika zany fifidianana zany. Mikasika ny raharaha ny Atsimo-nosy dia miantso ny ijoroan'ny tafika ho tena mpiaro ny vahoaka ramatoa Louisette Raharimalala, mangataka ny hamoahana ny marina momba ny remenabila ny tenany, voasambotra ve izy, na omby ve ny opération tandroka izay nataon'ny tandro filaminana sa hetsika hafa ny nisy. Imbetsaka no voateny ny mpanao politika ao anatin'ny raharaha remenabila ary mitaky ny hamoahana ny anaran'izy ireo ramatoa Louisette Raharimalala. Anisan'ny noresahan'ny Mavana ihany koa ny raharaha Tangalamena Zakariasy, manameloko amin'ny fanagadrana ny Tangalamena Zakariasy Patrick izay sanjoro laza marina ny Mavana. Notsipian-dramatoa Louisette Raharimalala ihany koa fa manana toerana lehibe ao amin'ny fiarahamonina ny Tangalamena, ny Andrina, ny Azomanga ary tsy mbola nisy teto amin'ny firenena araka ny nambarany fanagadrana tony mahazo ny Tangalamena Zakariasy Patrick.